avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manulciano ni vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcia ho anao ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcia ho anao ny vaovao. Manonlainga sy ny mamono afo toy ny mahazatra azy ny fitondrana rajoelona eo anatrehany toe-java-misy eto amin'ny firenena. Mitohy hatrany ny sakasakana sy ny fampiasan-kera ataon'ny mpitandro ny filaminana ireo vahoaka mpitolona teto an-drenivohitra ka nisy hatrany ireo naratra. Nodimandro omaly maraina ilay zazakely iray volana sy 2 andro sepotry ny bomba mandatsa-dranomasina alefa ny mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika teny Saripody Tanjombato ny 29 septambra lasa teo. Mitohy ny tsy fandraisana olona ampidirina ponja ary amafy ny fitakiana raha tsy mijanona ny antonjay atao amin'ireo mpiasan'ny fonja hoy ny syndikan'ny mpandraran'ny fonja. Ny Antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba vaoantsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity alina ity manololainga sy ny famonoana fotoany mahazatra azy hatrany ny fitondrana rajoelona eo anatrehany toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao mitety hainao manjery raisam-pirenena mandiso ny taremarika navoaka ny firenena mikambana momba ny isan'ireo maty tamin'ity tontolo ity nefa tsy manome isa marina ary tsy manome vaovao hoan'ny mpanao gazety ihany koa ao anatin'izay ndao rahantsika ny Antsipriana. Toerana maro manerana ny nosy no nahenona olona lavo nanomboka tamin'ny fiandohan'ny tolona ny 25 septambra teo mandrakandroany. Misy ireo mpianatra, raim-pianakaviana, zaza tsy manatsiny, isan'ny fantatra fa namony ainy, tao ny vokatry ny tifitra nazo azy, tao ny bomba mandatsa-dranomaso sy no ny antony maro samihafa. 20 hoy ny rantsan'ny firenena mikambana ny isan'ireo namony ainy andro fitsilasa izay. Taremarika izay manamafy ireo endrika herisetra ataon'ny mpitandro filaminana lasa hery famoretana. Hita miparitaka amin'ny tambazotra-tserasera sy haino vakijery na eto an-toerana na anivelany. Taremarika izay maneho fa tsy mandraraha izany zon'olombelona fifanarahany iraisam-pirenena lalam-panorenana sy didy amandalana samihafa zany ilay fitondrana rajoelona ka manao izay ampanginana ny vahoaka malagasy maro anisa ary amin'ny fomba rehetra. 20 nisan'ny namony ainy ary azo antoka fa efa fantatr'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara zany taremarika zany. Porofon'izany ireo fanamelohana ny fanesy avy amin'ireo maso ivovahiny miasa sy monina eto amintsika. Efa naloto ary vao maika maloto eo mason'izao tontolo izao ilay fitondrana rajoelona no ity taremarika ity ka io fa mandeha mamono afo eraky ny vazantany. Mitety ireo hainao manjery raisam-pirenena manadio tena toy ny tao amin'ny TV5 Monde, France 24 sy ny sisa. Parlons de la violence, 22 morts selon... Il n'y a alors pas justement, eu 22 morts, madame. c'est l'ONU C'est un qui dit chiffre ça. qui a été annoncé par une agence de l'ONU. Oui. Ce chiffre ne repose sur Quels rien. sont les vôtres? Quels sont vos Ce chiffres? chiffre ne repose sur rien. Notre représentation diplomatique à Genève a demandé des explications à l'Organisation des Nations Unies. Ces explications ne nous sont pas parvenues. Il y a effectivement eu des morts dans ces manifestations-là. Mais quels sont vos chiffres? Il y a eu effectivement des morts dans ces manifestations-là. Et Quels sont les vôtres? Quels sont vos Ce chiffres? chiffre ne repose sur rien. Tamin'ireo hainao manjery rehetra ny vahinianana samy nisikitra ireo mpanao gazetiny amin'ny hoe firary ny taremarika ny fitondrana rajoelona rehefa tsy 20 araka ilay navoaka ny rantsan'ny firenena mikambana fa samy tsy nahazo valiny avokoa fa nahodiny ity mpanolontsaina ara-diplomatika ny any rajoelona ity hatrany ny resaka. Fomba fiasan'ny any rajoelona sy ny manodidina azy izay tsy miova fa ny eo ihany ny eo ary mbola ho ny eo ihany ny eo hoy ny mpanara-baovao. Asa ve izay ilay fiteny malagasy ny amin'ny hoe tanana azatra tsotra. Androany lazaina fa mandiso tsy mahay ny asany zany firenena mikambana izany fa ny fitondrana rajoelona no tena mahay sy manana ny marina. Marina izay tsy fantatra ihany koa mandrakandroany ny amin'ny hoe ambony n'ilay 20 voalaza ve ny hitan'ilay fitondrana rajoelona sa amban'io.
Fitondrana rajoelona izay tsy voandroano no mahay no nirafitry ny firenena mikambana fa efa nisy ihany koa izany hoe tsy marina ny taremarika sy ny fanadihadian'ny firenena mikambana sy ny banky iraisampirenena fa isan'ireo firenena mahatra indrindra maneran-tany izany Madagasikara izany. Tsy marina izany io ihany rajoelona fa taremarika azo amboarina. Tsy mantra ny vahoaka malagasy fa sambatra raha iverenana ny tantara tamin'ny faneho-kevitry andro rajoelona. Fa isan'ny fomba fiasa tsy niova koa amin'izao fitondrana rajoelona izao ilay hoe afa ny lazain'ny vava, afa ny ataon'ny tanana, afa ny baiko mena. Andro vitsy izay raha niaona tamin'ny olafitry ny mpanao gazety dia nolazaina fa hosokafana ny androm-panjakana sy fitoerana rehetra miankina amin'ny fanjakana ahafahan'ny mpanao gazety mahazo vaovao sy mizara izany amin'ny vahoaka malagasy. Dia saika hanampy ny fitondrana rajoelona ny mpanao gazety androany ahafahana mandiso na manamarina ilay 2020 navoaka ny firenena mikambana fa kay ny teo ihany ny teo. Tsy nisy tompona ndraikitra afaka nanome valy mahafapo ny mpanao gazety amin'izay angom-baovao ny tanterahana izay. Valy teny azo tamin'izany tamin'ireo hôpitalim-panjakana teto Antananarivo dia ny hoe tsy misy na inona afaka omena ny mpanao gazety amin'izao korontana misy eto amin'ny firenena izao. Valy teny izay fanampozana ihany ho ny mpanao gazety sasany satria mbola anatin'ny fitondrana rajoelona isika izao afa ny lazain'ilay filoha fa afa ny asain'ny tanterahany ireo mpiasam-panjakana. Dia eto izany sika miandry izay ilaminan'ny firenena vao ahafantatra ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe firy nisan'ny lavo tamin'ity tolom-bahoaka ity, firy nisan'ireo naratra. Tsy visin'ny mangarahara izay lesoka goavana amin'izao fitondrana rajoelona izao isan'ny fototry ny tolona fa io mbola manohy ary mitohy hatrany io ny fomba fiasan'ilay fitondrana rajoelona. Tsy mahagaga araka izany raha tapaka ny tady tsy misy tsony ilay fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana noho ilay fitaka sy fampanantenana maro loatra na efa izao alohalika izao aza ny ranombary. Fa mitohy hatrany ny sakatsakana sy ny fampiasa kery ataon'ny mpitandro ny filaminan'ireo vahoaka mpitolona raha ny teto Andrenivohitra androany. Ireo mpitandro ny filaminana izay manalavitra ny fifampiresahana amin'ireo mpanao ny fitakiana fa mampanjaka ny herisetraka nisy hatrany ireo mpitolona naratra raha ny tamin'ity androany ity. Andoarantsika ny Antsiprian'izay. Nosakana ny mpitandro ny filaminana avokoa ny hetsika rehetra androany ity toy ny teo ankazo tokana ambanidia voasakan'ireo mpitolona raha iazo any Ambojatovo hanamafy ny hetsika fitakina ny fialany Andro Rajoelina ny revidrevitra ny bomba mandatsa-dranomasina naparitahana ireo mpianatra sy ny Génération Z. Misaly zahay vahoaka aza mijery anay maloto dokera ny asanay ka toy izay tonga aty izay tsy mpandrobo tsy mpangalatra zavatr'olona tsy mpamakitrany fa hitolony izay satria marary zahay mizaly mivady aman-janaka anay tsy mianatra ny zanakay ka tsy maintsy mitolony izay tsy izay manao barazy nalalaka ny tômôbilina avy agny manalaka ny moto fa ivo zareo zao manao barazy satria izy herim-pamoretana dia manao barazy izy zao. Izy ve zany nahazo ny décision avy agny ambony hoe rafaleo zay tratra vonoina zany le malagasy majinika eo izany nanao andresaka cyber attaque teto amin'ny firenena prédator fantatsika zany resaka manipulation izany grand manipulateur teto amin'ny firenena fantatsika zany efa nanomboka 90 taona ny malagasy no manipulena foana ofahana na laingy dia rehefa tonga amin'izay hoe tsy levina intsony ty président ty laingy ty vahoaka izay dia mahita ianao hoe mifony ianao mahita vahaolana ianao atsonao mpandraraha ataonao mercenaire dia zaho misandary mairie
tokony hiaro malagasy a lasa miaro olo tokana mampalahelo le izy a enatra ho an'ny razambianay ny ady ho anay na ndasaka ny rano mba hoe ny fanenjehany mpitandro ny filaminana atrany akaiky ny postra ambanidia ireo mpitolona ka raikitra ny fisamorana ary olona iray no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tamin'izany. Mpitolona maromaro no tazana teny Anosy, Mahamasina, Antanimarinandrina, Amparibe androany ity. Tamin'ny 3 ora tolakandro izy ireo no niainga teny antoerana ny kasa iazo any Ambohijatovo. Tao amin'ny fiarahamonina nareo naka amin'ny vadinareo dia tao amin'ny fiarahamonina nareo vao mivoaka ho lasa gendarme na polisy na miaramila. Tao amin'ny fiarahamonina nareo mivoaka reo olona dia ajao le fiarahamonina le voanareo fa aza-pijaliana le fiarahamonina. Ary raha ho retraite nareo indray andro dia mbola hiverinao amin'ny fiarahamonina indray. Dia raha valy aminareo moa zany izy io dia zakanareo ve. Vao navita metatra vitsivitsy anefa izy ireo nirevodrefotra ny bomba mandatsa-dranomaso nalefan'ireo mpitandro ny filaminana anaparitahana ireo mpitolona. Vokatra izany nisy naratra ireo mpitolona.
Azafady alao mba liberiana kely azafady azafady asa liberiana raikitra ihany koa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpitolona teny Anosy tamin'ny 4 ora hariva teo. Tsikaritra tamin'ny hetsika androany ity na dia tanam-polo aza ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nisy fifampiresahana avy tamin'ny mpitandro ny filaminana fa avy dia fandefasana bomba mandatsa-dranomaso avy hatrany noho nalefa sy setritry ny vahona hita olona mitangorongorona tamin'ny toerana maro teto andrenivohitra. Na inona lolazaina na inona lazaina ao anatin'ireny sary reny ireny no ahitantsika fa tsy mampiempotra ny vahoaka izay miandrandra ny isin'ny fanovana eto amin'ny firenena intsony ny fihetsika mampitondran-tena mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Fa mitaky ny fanovana rafitra sy fandravana ireo rafim-panjakana sy andrim-panjakana tsy atokisany vahoaka intsony ny mpianatra ny oniversite araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Ajao ihany koa izy ireo ny demokrasia ka velao alalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Andao rahantsika ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Rina Fitiavana. Ninona lazany Andry Rajoelina efa tsy mety intsony ny fitantanan'ny firenena izay mamotika ny firenena. Ny fametrahampialany no takin'ny vahoaka mpitolona hoy ny fanambaran'ny mpianatra. Mila fanovana rafitra sy ravaina ireo andrim-panjakana tsy atokisan'ny vahoaka intsony toa ny CENI, ny ACC, ny Sénat ahafahana manova ny fitantanana sy manafoana ny kolikoly hivoahana amin'izao krizy izao. Aleo ajaina ilay hoe maha-demokrasia ny firenena ity avelao alalaka ny fanehoan-kevitra. Dia efa misy fangatahana maromaro petakay anisany hoe raha misy filoha avy eo dia aleo mba olona manampaizana sy manana traikefa mafia tsara n'izany domaine maha-filoham-pirenena zany dia avonina amaly olana. Dia misy ihany koa zany fanovana rafitra eto Madagasikara izay angatahana. Fanovana rafitra moa zany tsy vitany hoe eo ny ACC, CENI sy Sénat reny izay efa tsy atokisany vahoaka intsony ankehitriny mainka an'izany tsika miara mahita an'izany. Atajoro ny rafitra tsy ahafahan'ireo olom-bitsy ireo manao an'izay alatra avolenta sy kolikoly avolenta eto amin'ity firenena ity izay. Isika olona nianatra, isika olona mandalina mafakafaka daholo mifantatra zavatra firenena dia isa zavatra izay no angatahanay sy hijoronay tanora ety amin'ny anjerimanontolo. Miantso ny vahoaka indrindra ny tanora ho sahijoro amin'ny tolona iraisana anatratrarina ny tanjona ny fialan'ny Andry Rajoelina ny Génération Z. Mbola hita fa mbola toy hatrany ny famoretana atao amin'ny tany filaminana amin'ny toraka lacrymogène sy ny sisa fa tsika tsy mijanonjany tsika tanora miasa tsika tanora rehetrarehetra izay mbola matoritory tsika eto Antananarivo ny fahazam-bahoana tezin-daharana anay liberté d'expression dia tena azo fototra tsika mihitsy ny anaty lalam-panorenana ka mangataka izay aminareo mpitandro filaminana ajaony lalam-panorenana satria nareo ny nanana an'ireo maninona izay tsy avelanareo miteny indrindra koa maninona misy olona afaka miteny normala tsy torahanareo lacrymogène tsy ataonareo ninina fa maninona izay tanora tanapolo tsy manao herisetra aminareo no anaovanareo herisetra ohatran'izany manao antso voanareo mpitondra fanjakana izay mba ajao ny zoanay dia mba valiora ny fitakinay dia oka izay ny herisetra atao aminay. Natao tsintsinina ny lafiny fampianarana sy ny fijerena ireo olana iainan'ny mpianatry ny oniversite tao anatin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina ho hatrany ny fanazavany. Fotoana izao hijoroana hoy izy ireo ka hanala ny fitondrana volomboasary sy ny ekipany mba hibanjinana ny hoavin'ny tanora. Mila sokafana ny kianja ny 13 Mey atao malalaka ihany koa ny faneho-kevitra atsatra ny herisetra izay vao azo ekena ny fifampiresahana ireo olom-boafidy nanatevin-daharana ny fidinana an-dalambe tamin'ity androany ity. Fifampiresahana izay tsy midika ho fanekena ny tsirariny ataony Andry Rajoelina fa fiandrasana fanetretena sy fametram-pialana raha ny faneho-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsara Soarvelo.
tsy misy fifampiresana sy fifampiainona azo atao ara-jatsatra ny endrika fampiororona sy herisetra atao ireo vahoaka mitakinjony hoy ireo olombo fidy androany tokony sokafana ny fahafana miteny sy maneho hevitra ahafana mihaino ny feon'ny vahoaka rehetra raha ny fanazavana matoa ny izy nandalambe ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany efa manerana Madagasikara misy zavatra tsy mandeha ao misy zavatra maharary azy ao ka tonga ny fotoana ahafahanao misaintsaina tsara manoloana an'ireo fitaka bevava izay nataonao vahoaka malagasy ray aman-dreny ianao rehefa tsy mankatoanao ny zanakao ny olona izay ambany fifehezanao tokony hatsapatena anao mametra-pelana izany no fahendrena izany no andrasan'ny vahoaka malagasy aminao fa tsy mpivorivory isan'andro manatonta-vola etseroa mba hamonona ny tolom-bahoaka mampitondra anareo azasiana sarangan'olona hoe rehefa iza ny te handeha eny an-dalambe dia avela ampitandro filaminana mandeha fa rehefa iza tsy tonga any amin'ny toerana le akory dia efa dorafanareo bomba lacrimogène zay any tanjonay andeha eny Ambojatovo na andeha eny amin'ny 13 be satria symbole zany ahafahana miteny sy maneho hevitra maneny zay eny Ambojatovo tsy eny Ambojatovo ny arovanareo fa voety izy dia efa tifirinareo bomba lacrimogène inona ny tanjonareo anatin'izany mila manaiky andrazoelina fa tsy mety ny fitantanan'ny firenena ka nisy tena metra-pahialana ampahindreny raha ny fanazavana hatrany tsy havaolana ary tsy ampitony ny vahoaka ny fananganana governemanta vaovao ny fifampiresahana zany any condition sine qua non aloha ahafahana miaina fa tsy hoe manaiky akory aloha zavo dia ny atsaro aloha ny fampitahorana amin'ny fandefasana andre miaramila sy zandary reny dia aleo aloha ny olona neo hevitra eo amin'ny 13 mai eo amin'ny Bojatovo dia rehefa aveo hoeninareo tsara izay maniry ifampiresaka hoe inona le etaeta dia mifanantona fifanantonana tsy midika fa manaiky anareo eo fa neny ny vahoaka dia tsotra tsy mila rajoelona tsy mila bomba tsy mila aravatomanga tsy mila tsay tsy mila an'ireo firongon-drehetrarehetra ireo ka rehefa manaiky an'izay ny olona izay mampiantso voniny izay fampiresaka ny vahoaka dia mitaky ny fametraha-pialan'ny filohan'ny rajoelona koreo rehetra izay hoavy anatitra CV anao an'izao gouvernement zao dia tsorinay fampamadika tanindrazana zao fototra no takiany vahoaka malagasy manerana faritra maro ka hitohatra ny tolona hoy izy ireo raha tsy voavaha ny fitakiny fanody mandro maly marainy ilay zazakely ray volana sy 2 andro sepitra ny bomba mandatsa dranomaso na le fampitandro ny filaminana nandritra ny hetsika teny saripody Tanjombato ny 4 septambra lasa teo na teo azay tsy nisy tompona ndraikitra anjera ny fianakaviana hatreto raha ny fitarainany Daniela Minoso herinandro ny atrehana fitsaboana tsy tanaintsony ny ain'ilay zazakely ray volana sy 2 andro sepitra ny bomba mandatsa dranomaso nalefa ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpitolona nilatsaka tao an-tranona fianakaviana iray teny saripody Tanjombato ny zoma 4 septambra lasa teo nisy olona roa moa zany maty teo amin'ny devagnanay dia le mpandroma moa zany ery amin'ny tetezana ery amin'ny lalambe ery daholo miavy motrany marano mandositra dia avy le gendarme avy ety amin'izay mitifitra ny tranonay satria hitanao fa dena bala misy fito tranonay zao dia zay natonga anay namonjy aina dia nateo agnatin'ny herinandro moa zany samoaka ny publication igny satria mbola sabon'le zaza raha ny sabon'le zaza dia tanatin'ny herinandro dia noentinay tamin'ny tany amin'ny Algérie dia rehefa noentinay tamin'ny Algérie dia mino dokotera fagnafody foana dia hoe afaka 2 jours nareo miverenina afaka 3 jours ka nanomboka teo amin'izay zany zaza igny ohatra nisy rehefa saky mitomany misy zavatra le tomany zany sy tafavoakana ohatra ny misy zavatra misindro be zany izy dia hoy dia noentinay tany zay moa zany tanatin'ny herinandro in-3 sa na in-4 io naverin'ny dokotera tany dia kanjo moa izy no maly igny sy nety zay zany fiatraikan'le zaza andano avy amin'ny lentiny mandasa dranomaso natonga an'izay satria zaza salama tsara iny sy naninona fa no hoe fiantraikan'le zavatra nipopoka sy ny satria sy zakan'le zaza le zavatra nipopoka tao ambony tafonay sy ny teo amin'le varavarana dia zay natonga n'le zaza nitaitra sy nidobodoboka be le fony sy ny entona koa moa zany dia sy zakana izy mbola zazara mena vava voaray volana dia zay natonga n'le
le fahorinany nazo anay nomaly. Ny fianakaviana no niantoka manontolo ny vola tamin'ny fitsaboana ilay zazakely iray volana sy 4 andro izay sempotry ny bomba mandatsaranomaso nalefa nireo mpitany filaminana teny Saripody Tanjombato raha ny fanazavana hatrany. Hatramin'izao tompo mbola sisy olona mbola nijery anay. Zay koa moa zany sanao publication io fa noho ny fahalasan'le zazanomaly igny dia ilako sinkely satria sanao publication ny tranonay satria mbola tanatin'ny fisaboana dia tsy afaka nanao nitaraina tamy hoe aiza moa toerana andehananay gauche et droite hoe aiza tokony andehananay amin'ny gendarmerie ve sa andeha ho azy ampanao gazety ve sa andeha ho aiza na dia izay aza nandeha tamin'ny hôpital sisy prise en charge hoe anareo ohatran'izao fa dia mbola nampandoavy ny vola izay ny tena mahagaga anay hoe ohatran'izao aloha anareo dia mandoa ay satria tia misaby ny ataonay nefa tsy azo amin'izay zany le zaza zay vao natao nagnano publication omaly. Raha iverenana nilatsahan'ny bomba mandatsa-dranomaso nalefa ny mpitany filaminana ny zoma 20 septambra lasa teo tao amin'ny tokantrano iray nisy ireto fianakaviana ireto. Antony niteraka ny fahasemporan'ilay zazakely izay voaray volana sy 4 andro monja ka niteraka izao fahafatesan'izao raha ny fitarainana. Io zazakely namoiny ainy io izay nalevina avy hatrany omaly fotoana nahalasany. Ankilany miantso ireo tompona andraikitra hijery akaiky ny zavamisy fa ihany koa anatona ny fianakaviana namoy zanaka noho ny etraketraka ireo mpitany filaminana. Eto moa izahay dia miondrika tanteraka eo anareo anatrehany rehetra lavo sy ny anaratra nandritra an'ity tolona amin'izao fotoan'izao ity. Fa miantso ireo folo alindasy mpitandro ny filaminana ampitsahatra ny herisetra amonona sy andratrana vahoaka maneho hevitra ny teo anivo ny volobe na ny vondro ny olobe malagasy. Miantso ny tanora sy ny vahoaka manao fitakiana zo fototra ihany koa izy ireo homailo sy hitandrina ka tsy hivaona amin'ny hevi-dehibe hijoroana sy hitolomana ny fihetsika atao. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Noho ny maharay aman-dreny ny tenanay izay efa namahaolana teto amin'ny firenena dia tsy afaka hitazapotsiny ny zava-misy izahay ka mandray ny andraikitray ary manao izao fanambarana manaraka izao. Miantso anareo folo andaha sy anareo mpitandro filaminana izay tandroka aro ny vozona hiaro ny vahoaka sy ny fananany mba ampitsahatra ny herisetra amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika samihafa aminona sy andratrana ireo mpianatra. Tanora rehetra sy ny vahoaka tia tandrazana manerana ny lafivalon'osy izay maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fitakiana aoka mba ho arovana izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony. Miantso anareo tanora sy ireo vahoaka manao fitakiana ny zo fototra mba ho mailo ka hitandrona tahaka ny Anankandriamaso mba tsy hivoana ny hevi-dehibe izay hijoroana sy hitolomana ho an'ny taranaka sy ny tandrazana. Ny tany misy olobe hony tsy miady zaza ka noho izany mijoro izahay ray aman-dreny ary manolo tanana ho an'ny rehetra mba ho elanelam-panahy mitondra ny anjara birikinay amahana ny olana misy ankehitriny. Ko vonona ifanolo tanana amin'ny olon-drehetra izahay mba mingekatsaka mba hitana vahaolana. Ao anatin'izay fitakiana samy avy izay hatrany fa hiazo anontolo hiara vetivetsika. Nanamafy ny hetsika ho fanovandrafitra sy fitakiana ny fialany Andrajoelina ireo tanora Génération Z Toliara ny maraina teo. Androany noravany mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsa dranomaso ny hetsika raha nizotra mpilaminana izany nandritra ny andro maro. Bono Melizé Toliara. Ampilaminana tanteraka ny fiaingany hetsika nataon'ireo tanora mpitolona Gen Z izay ahitana mpianatra sy olon-tsotra nanomboka ny maraina teo. Niova ny paikady tamin'ity anio ity, nizarazara sy namakivaky tanàna maro izy ireo niaraka amin'ny takelaka ahitana fitarainana samihafa. Teo Andabizy manaraka ny lalam-pirenena fafito noho ny famotoana ny rehetra
hiazo ny kianjan'ny demokrasia efa niatra anateny an-toerana nefa ny mpitandron'ny filaminana. Nanao sakandalana avy hatrany ireo mpitolona raha vao nahita ireto farany niroso amin'ny fampiresana sy fandresin-dahatra ihany nefa nyroatonta ka navela anoentolona ireo tanora. Ka niangataina izahay mpianatsy mangatantana aminareo zahay mamonaro lala raha izahay hanenty hevitsinay amin'ny malala fa tsy haninona zahay ary tsy hanota amin'ny mahory firy andro nareo no mena lalana tsy misy korody tsisy nanakavonareo le tsisy nanafananareo teo fa maninona azy anareo androany sady tsy mety fampiresaka veria tonga dia mivaroka ty nareo zao nareo miteny hoe voafehinareo ny olonanareo amafianatra voafehinareo ve zao tanareo mbo tsy nanapoka nalaky mozany ray zay zany misy anty tsy hiavy aminareo fa nareo rahalahy zany ka izao ray aman-dreny angataina izahay sy miresaka reo lidera zahay io teneninay le membre tsika hangatadala tsika handeha moramora mba atao fa satria izay ny fampiresahanay handeha tsotra avao tsika tahaka amin'ny herinandro iny zay ny angatainay anareo miady ino fahafahana démocratie liberté le liberté teneninareo olona forcenareo mpianatra ianatra forcenareo olo hikaramana nareo mpianatra maneno zay misy olo sahirana any mba karama kely ataony androany dia forcenareo anaraka anareo aby io libre izy raha manaraka anareo ny sitrapo faza forcena noho ny roso tsy lavitra kory anefa dia raikitra nitifitra bomba mandatsa-dranomaso avy amin'ny mpitandro filaminana ka niparitaka samy nanavitraina ireo mpitolona. Maro ireo naratra nandritra ny fanjevonina isan'ny naratra nandritra izany ity mpianatra iray ity. Dia nisy avy tany amin'izay zareo dia nisy avy tany dia tsy hita amin'izay hoe aiza tany raha dia tratran'izay teo amin'izay mifonjareo basy dia ity daka sy nipetraka ny fanontaniana tamin'ity anio ity ny antony nahatonga ny mpitandron'ny filaminana nampiasa hery indray raha somary ny lamina ny tolona ty tontolo iary nandritra ny andro vitsivitsy izay. Any Mahajanga tsy tokony sambotra mpianatra amin'ny fanohikevitra mpilaminana ataony ireo mpitandro ny filaminana. Isan'ny fanohikevitra nivotra nandritra ny fanaterana azenina mirahalazy izay voatazona tany amin'ny zandary tany an-toerana io. Ireo mpianatra izay tsy mbola naneho hevitra mikasika ny tohindry atolona amin'izao fotoana izao. Christian Andriamierikolo Mahajanga. Tafaverina miaraka amin'ireo namany ireo mpianatra enina amin'ny rahalahy no samborony mpitandro ny filaminana teto Mahajanga. Nandritra ny fihetsiketsehany farany nataon'izy ireo teo iny. Tonga nanatitra azy ireo teto amin'ny vavahadin'ny Université Ambondrona, ny filohan'ny Université ny Mahajanga, niaraka tamin'ny solon-tenany ray aman-dreny, nanao ny fanelanelanana. Nahatongavako eto dia anatitra n'izy enina izay voatazona tany manatitra ty aminareo ty. Ny hafatra aminahy dia zao mbola veriko foana le zavatra andresako taminareo ao ny tanànatsika ao amin'ny campus ao ao nareo no azoko arovana mbola miangavy anareo raha azo atao mijanona ao ataovy eo ny revendication ny olona rehetrarehetra manana droit manao revendication fa ataovy eo amin'ny tanànatsika ao ny atsika ao. Anisan'ny nandray anjara mavitrika nandritra ny fifampiresahana tao amin'ny zandary izay nitazona ireto mpianatra ireto ny ray aman-dreny zanaka ny faritra Mahajanga. Avy nagnano négociation zahay mahakasiky famoahana mpianatra izay voatazona tany amin'ny zandary. Aleo ataony négociation satria zanaka Sofia zaho zanaka Sofia 5 tamin'ny voasambotra.
tsara tanàgna no nanaovako chef district voalohany ta Madagasikara teto misy zany ka tsara tanàgna raiky voasambotro tao de niezaka zany zay nandravogno zany raha jiaby zany niboaka zany reo mpianatra reo amizao io aza samborina reo mpianatra reo raha ohatra ka maneho hevitra ampilamina mafy ange zavatra mahazo reo io zay no maha étudiant koa nandalo zany université zany mpianatra université tsy ndeha nompivato raha nagnafantaragna azy fa handeha haneho hevitra amin'ny mahampianatra azy izay hevitra anagnany zay hany mba fanagnany zay koa zay pitehinao aminazy vola fa tsy amianao azy afa tsy zarizary fianaragna condition rehetrarehetra ianarany ato fa tsy normaly izay raha kely mba anagnany de niharentsaina izy mamoaka an'io ve de ndi pitehina de ndi vonona na tsika piasa mpanjakana rehetrarehetra maneragna ny Madagasikara na maneragna zao tontolo zao io eritrereto fa tsy herintsandry no nahatonga atsika ho piasa mpanjakana fa fahezaka fianaragna raha ohatra ka nipitehin'olona ohatra zao koa tsika tamin'ny fotoagnany nianaratsika tamin'ny fotoagnana nehoatsika hevitry atsika tsy tonga tamin'izao toerana zao zay fotsiny zany mba fampatsiahivagna hely tiako aseho amitsika izay mampiasa hely ho an'ireo mpianatra na mafisiny reto mpianatra fa tsy tompona andraikitra amin'izay zavatra hitranga izy ireo raha mbola misy ny fidirana ankeriny ataon'ireo mpitandro ny filaminana atao anaty campus tahaka niniseho farany teo mbola mafana ihany koa ny toedra rano Tomasina amin'izao fotoana izao naharitra adiny enina ny fifanenjehana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra tany an-toerana vokany mpianatra sy mpitandro ny filaminana roa avy no naratra ary mpianatra miisa 5 ihany koa no voasambotra tao anatin'izay hatreto mbola any an-toerana manaraka ny zava-misy ny mpanao gazety ny Kolo TV FM andao rahantsika ny sombin'izay ety amin'ny tsy lavitra ny vavahadiny université ny Barikadimy no misy anay amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fifanenjehana ao anatiny ao zany hoe ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra mifanenjika any anatin'ny trano fonenana any ary mbola mitohy ihany koa ny mirefidrefitra sy ny sisa tsy fantatra mazava hoe feo hoe balle réel sa inona le izy fa de mitohy izy mirefidrefitra izay minitra vitsy mialohany iny nandraisana nyty horonan-tsary ity raha ny zava-misy iverenana kely hatramin'ny maraina aloha zany dia mpianatra miisa 5 no voasambotra ny mpitandro ny filaminana roa tamin'io no voasambotra ny atoandro teo tao anaty sakorika no nisiny zay fisamboran'izay ary ny 3 ambiny kosa izay voasambotra ny tolakandro teo ilay 3 izay voasambotra ny tolakandro teo dia taoriny ilay efa hitana ireo tavoahangy izay feno vorodamba na inona fofona lasanty izay lazaina moa hoe cocktail molotov izay tratra teo anoloana trano fonenan'ny mpianatra bâtiment anankiray zany ary nisy mpianatra niafina tao anatin'ilay bâtiment ary ireo mpianatra ireo no nalainy ny mpitandro filaminana raha ny valazan'ireo mpianatra ireo dia niafina izy ireo no nifatahorana ny fihetsiketsehana sy ny sisa nilaza moa izy ireo fa dia hoe nilalao jeu vidéo tao anatin'ilay efitrano fipetrahan'ireo mpianatra fa nentin'ny mpitandro filaminana olo zany retro anaovana fanadidiny ireo telo izay voasambotra ny atoandro teo ireo ny maraina ihany koa dia nisy mpitandro filaminana voaratra voatoraka ny ray zandary ary ny ray polisy voatoraka ireo mpianatra ary taoriny izay toraka nitondra faratrana ho an'ireo mpitandro filaminana izay no somary ny amafy ny toedra raha ireo mpianatra moa mitohy manao ny fiantsina etsekilany ny mpitandro filaminana andaniny mikasa ifehy ny toedra raha misy aty Barikadimy zany nisy ny fifanenjehana araka ny efa hitantsika tany anatin'ny horonan-tsary tamin'ny fampalambavao ireny nisy ny fifanenjehana trany anatiny any amin'ny trano fonenana any ary tsy nisy ny voasambotra aloha tao anatin'izay ary ny naratra no nisy raha nitatitra voarainay avy amin'ireo mpianatra ny anatiny dia nisy mpianatra anankiroa naratra vokatry ny fifanjevona tao anatin' izay fifanenjehana izay fa dia raha ny angom-bavao natao dia izay raha ny bilan raha tonoina amin'ny teny vahiny ny zava-nisy tamin'ity androany ity etsakilany ireo mpitarika ny tolony ireo meneur zany raha izay ny malaza azy dia nilaza fa tsy araky ny lamina napetraka ny zava-nisy
ary nisy tamin'izy ireo moa nylaza fa tsy avy amin'izy ireo ny karazana fampiasana nyreny fitaovana mahery vaika toy ireo tavoangy izay sarony mpitandro ny filaminan'ireo laza izy ireo fa etsika ampilaminana no nitaritana ny etsika tamin'ity androany ity rehefa nisy fandaharam-potoana nipetrapetraka tsara araky nambara hatry nomaly ny fizotry ny tolona tamin'ity androany ity kanefa tsy totosa moa izany noho ny tsy fahafahan'ireo mpianatra nyvoaka ny vavahady satria tsy niala teo any koa ireo mpitandro ny filaminana na dia nisy era ny rotsakorana ny tolakandro teo dia tsy sakana ao an'ireo mpianatra ny naneo ny atezerany sy ny fihetsiketsehana zay nataon'zareo tamin'ity androany ity ireo mpitarika efa nikisaka fa ireo mpianatra zay votoka atezerana no ny fanatrika sy ny fandona tamin'ireto mpitandro filaminana reto ka natonga ny toedra raha somary nafapana tamin'ity ariva ity amin'izao fotoana izao moa miverina nitsokatra ny lalana raha tonga tapaka io teo nandoro kodiarana teo ampovoany arabe ireo mpianatra ary dia niverina nitsokatra any amin'izao fotoana izao kanefa mbola mailomailo ny manodidina amin'ny torabato sy ny sisa satria mbola hita ho miôdiôdy ao anatiny ao ireo andehana mpianatra zay mitondra ny atezerany ao anatin'izay ireo mpitandro filaminana koa dia tsy miala fa dia mbola io volona hiatrika amin'ireo mpianatra ireo na dia efa maizikitroka ara ny andro misy apahany amin'io tokotany malalaka be io no ao anatin'ny aizina amin'izao fotoana izao tsy fantatra ny antony fa dia misy fatra somary maizina ary azo lazaina fa dia ady anaty akatany zava-misy aty barika dimy amin'izao fotoana izao andrasantsika zay mety ho fivoarany ny toedra rasy izay mety ho vokatry ny fifandonana zay nitranga tamin'ity androany ity izay moa dia miezaka manaraka akaika ny zava-misy aty barika dimy ankasitrahany erino razafa manana Cool TV FM Toamasina tao anatiny izay fampitana ny zava-misy any an-toeran'izay arahana ary ho ampitaina miandalana atao anatin'ny fampalalambavao ihany fivoarany zava-misy any an-toerana etsika any amin'ireo faritra samihafa manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina toy ny zava-misy amin'ny Bordeaux ihany koa amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka aminay ary PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac ? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve ? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Nanao etsika ho fanohanana ny génération Z sy ny vahoaka malagasy ihany koa ireo vahoaka amin'ny nosy sakaty. Mazava ny toromarika hoy izy ireo mialy Andra Joel izay mikasanala ny malagasy amin'ny taniny amin'ny fomba tsy manara-dalàna. Tsekena ihany koa ny orinasa Green Madalonde sy ireo mpandraharaha miraitsy kombakomba ao anatin'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Zay tanora sakaty mitovy hevitra amin'ny fitakiana génération Z eto manerana Madagasikara.
Zay sakatia tsy mampiasa jirama fa zay sakatia manohana fitakiana jiro sy rano manerana Madagasikara. Kenay ary hampiady atsika mandritra ny avenir atsika satria taranaka manjafinay tsy agneky io RFT amin'izao fotoagna zao io ke miangavanareo zahay ampahendregna ny agnafoagnana tanteraka io faritra io. Zahay vahoaka sakatia indrindra zahay tanora ny ato sakatia zegny zahay zay tsy hiala zegny amin'ny tanindrazananay ato zegny zahay. Io zegny raha mampitepitepo zahay tanora zegny ato tsisy hoe marimaritresagna hoe fahatsaragna ny aveniranay fa zavatra faharatsiagna po zegny zavatra hitanay zegny mandreky aminay zegny rangohela ndraiky isaka am'io. Zahay zay tsy agneky zahay vahoaka indrindra zahay tanora zahay tsy hiala amin'ny tany abezan'ny ray aman-drenina zahay hatrizay ato. Kan sakatia tsy mila société Green Madaland zay efa niboaka tamin'ny journal officiel ny annulation azy mibay amfiteoty ke eto koa fa niboaka amin'ny journal officiel zay fa irrévocable nul et non avenu ka zay boaka ny sakatia jiaby tsy mila société Green Madaland. Tsy mila. Eto koa zay tsy mila actionnaire zay agnatin'ny Green Madaland. Ndroso hatrany ireo mpianatra azy vahoaka tao Antsirana n'Androany nidina an-dalambe nitsidika sekoly sy toeram-piasana lehibe na mpiantsonia rehetra hijanona amin'ny asany ho mariky ny firaisan-kina amin'ny tolona misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sy tany Bezara Kolo Antsirana. Ho an'ireo tanora tsy misy fandresena raha tsy misy fasahiana. Nohon' izany nametraka izy ireo ho paikady entitra ny fangatana fanakatonana ireo toeram-piasana sy sekoly famantarana fa tsy anaiky omenatra eo anatreny tsirariny intsony. Zahay tanora Gen Z ato amin'ny Université d'Antsirana sy tanora eto amin'ny province ny Antsirana dia manao zao fitakiana zao. Bro mpanjakana rehetrarehetra ato amin'ny renivohitry ny Antsirana dia mifody. Tsisy tsy misy école sy bro mpanjakana mibiagna ratsy miala andrajoela. Zay tsy miala eto monsieur le président ratsy mametra-pialagna anao. Ny antony dia tsotra. Tsy manaiky ny imirana Madagasikara intsony zay. Fangatana foana anay. Zay fampiresy amin'ny chef d'établissement. Zay fo fangatanay azafady. Zay mangata. Ola fa mitao amin'ny tampitaranana Antsirana hoe nampitana tany sekoly sy ny tany na ampiasa bro magnino bureau mifody magnino école mifody karaha ty mampifody azy tsisy raha manjary amin'ny université zay anjery manontolo malandalova zanakanandre agny ambany na zanakanandre proviseur na zanakanandre agny amin'ny mpiasa mpanjakagna bro agny mandalo amin'ny université agny tsisy raha manjary akao. Nasehon'izy ireo koa fa Rainlainga Iandrimatofilo izay tsy sasatra mamafy fampanantenana lava reny ankehitriny. Tany taloha tarankiza misy filoprenena rehefa atao pisy ny aomby dia magnatody sady miteraka ho izy. Iza zany taloha tany rakiza misy filoprenena lehibe nilaza fa ampiakary 10% ny vidiny lavany amin'ny fotoagna zao ny 1 million lavany tamizegny izy io te afa-jato. Iza zany tanga propagande taloha be tany rakiza nahitatsika ny olon-teny hoe izy koa efa iravy eo za asa jiaby efa mandeha vola efa misy fa ny asa fotavela fa la rehefa lanao za mandeha ny asa jiaby. Iza zany Rainlainga tsy magaga izao tranga misy zao satria efa zavatra ninia natao tamin'ny alalany fanapotehana ny fototra hoy ny fanazavana dia ny fampianarana. Voalohany potehigny fampianarana beka zany ka gasy bato. Ko bato zany ka gasy moramora kokoa tongasiny bato. Raha tiako ambara amizegny recrutement tsisy tiandrana manay vonena tsisy tony ziska eto aminay kady zay mpianatra mijaly
kajy zahay ela nyeran-tanefa kajy tsy resaka fitarainana intsony izao fa tolona ho faonovana hita mazava ny erin'ny génération Z taranaka tsy matahotra mitolona ampilaminana mitaky famarinana ho an'ny ho avin'ny firenena Toro malagasy any amin'ny firenena maro maneran-tany amin'izao fotoana izao nanao hetsika ho fanohanana ny tolom-bahoaka ihany koa ireo malagasy monina ao Bordeaux ankehitriny amin'jala mpiray tanindrazana hoy izy ireo ka ny fialany Andry Rajoelina ny vahaolana voalohany anatin'izay andao rahantsika ny Antsipriana nanao hetsika fanehoana ny fanohanana firaisan-kina amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy ireo diaspora ao Bordeaux On attend de l'électricité, on n'a pas d'eau. Mila mijoro mitolona ho an'ny taranaka isika hoy ny faneho-kevitra izy ireo ananana Madagasikara tsaratsara kokoa rampitso. Parce que Madagascar est opprimé. Ny olona mahantra mijaly, mpianatra mijaly, ary ny olon-dehibe mijaly koa. Je demande à tous ceux qui sont venus ici, est-ce que la police a été violente avec nous ici? Non! Est-ce qu'on a dû se battre pour parler? Non! Alors pourquoi notre population souffre? On ne sait pas. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple et pas le pouvoir gouverné par un homme sur son peuple. Parce que ce n'est pas le nôtre. Nous aimons Madagascar. Nous privilégions la jeunesse. Si nous travaillons, c'est uniquement pour réussir pour nos ancêtres et pour des personnes qui ont aidé dans nos vies. Pas pour quelqu'un qui veut s'enrichir sur nous. On soutient notre pays. Nous sommes ici à Madagascar parce que nous savons que nous souffrons. On en a marre de voir nos jeunes galérer pour avoir de l'eau, de l'électricité. On se fait tirer dessus. On se fait frapper pour de l'électricité et de l'eau. On fait naro satie! Nizamiala! Nizamiala! Yarovata farany ny zonao. Yarovata farany tanananao. Aza mety vidin'olo vola. Satria vola ilan'ny any ty fa mahetrerety no avy ny tarankanao sy avanao mare agny. Zo fototra no takina tokony anaradalana ireo mpitandro filaminana fa tsy anaiky atao fitaovana ery famoretana amin'ny vahoaka malagasy manohevitra ampilaminana. Regardez, les forces de l'ordre sont avec nous, ils nous tirent pas à balles réelles comme au pays. Ils sont avec nous, ils nous protègent, ils sont devant, ils sont derrière, à nos côtés. Levez la main droite, c'est malgache. On ne lâchera pas. Ao anatin'izay fitakina samy avy izay fa manodidina ny tontolo ny fahasalamana manokana mitokona ary miroso amin'ny service minimum ihany koa ny ampiasan'ny fahasalamana DRSP faritra Atsinanana manontolona nomboka tamin'ity androany ity hanatevin-darana ny hetsiky ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana nosy amin'izao fotoana izao. Teboka 5 no takin'izy ireo ka isan'izany ny fampitsaharana tsy misy atakandro ny antso-jay serisetra atao amin'ny mpiasa sy ny toeram-piasana sy ny maro hafa andao rahantsika ny Antsiprian'izay miaraka amin'olona saina. Ny antony sy ny fitokonana moa dia mazava ho azy fa ny revendication syndicale izay efa nitakina ombeny ka tsy azo tamin'ny fitondram-panjakana. Anisan'ny maromaro zay revendication syndicale zay iarahana amin'ny triade nationale. Ny eto moa zany dia tsara zava fa revendication syndicale no ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra manerana ny faritra Atsinanana. Marary ny mpiasan'ny fahasalamana marary raha tsy hitanisa fotsiny hoe vitsivitsy raha jerentsika fotsiny ohatra ny indemnité des risques zay tena mbola tsisy mihitsy hatramin'izao ny indemnité de logement 14 000 ariary nefa hitantsika zao hoe ohatrinina ny ofantrano ny volanjaza 200 ariary ary manginy fotsiny ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasan'ny fahasalamana antson'izay isan-karazany
ny alignement ny grille indiciaire sy BDB zay tsy tany saina hita eo koa raha iresaka atsika hoe mikasika ny recrutement farany te zao ohatra hoe 300 isa manerana ny Madagasikara nefa raha ohatra atsika mahita ny gendarme ny mpampianatra sy ny sisa etsetretra tena ataontsika hoe betsaka nefa tokony ho tsapan'ireo ao andapa zany fa hoe effectif suffisant égale vie sauvée ary tena raha jenintsika fa anisan'ny tafika ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana miady amina retina miady amin'ireny zavatra tsy hita maso nefa atao tsinitsinina ka manoloana an'izay fanaovana tsinitsinina ny mpiasan'ny fahasalamana zay dia mitokona ny faritra atsinanana ny mpiasan'ny faritra atsinanana ray manontolo service minimum no atao manerana ny établissement sy ny district ary ny CSB rehetrarehetra mikatso daholo ny fandefasana rapport sy ny sisa any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy any ary eto dia mbola mafisiko ianareo izay mbola matoritory fa ny marary tsy mitaraina hony veritany kaody ianareo eo koa tsy adinitsika bénévole anisany mampandeha ity système de santé ity ny bénévole atao tsinitsinina ireny ny FIRP mpianatra FIRP hatreto mbola tsy recruté anisan'izany ny zavatra mahazo ny admin misy efa ECD ataoko efa 20 ans ECD foana avy eo mbola niala ndray koa nitsoahana manta ary efa nisy ny fanarahana tamin'ny CSFOP sa 240 000 ariary angamba izay hatreto mbola tsy appliqué le izy ka marary ny mpiasan'ny fahasalamana manginy ny antsonjay ny fanenjehan'ny mpiarabelona miasa jambarafozana ka zay no iantsoko atsika mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra mba ho tonga ho an'izay mbola matoritory ho tonga eto amin'ny hôpital kely rapitso amin'ny siviora anatevin-daharana izao revendication tsika zao ho anareo directeur d'établissement CHU nalakininina sy CHU manara-penitra efa misy taratasy tany amin'ny primature ary efa nahazo sommation de grève ny tany amin'ny ministère nataony triade ary ty zavatra ty dia sitinina no ataony mpiasan'ny fahasalamana ka ataoko angamba fa ampahendrena tanteraka no anaovana izany etsika izany mandra-pivaly an'io fangatahana io satria hita fa tena marary de marary de mangataka koa izahay efa misy moa ny fanemorana ny vaccin anti HPV fa ajanony mihitsy aloha ny activité tsy urgence rehetrarehetra au sein du ministère mandra-pahatonga sy mandra-pivaly an'io fitakina io fitakina syndical madiodio ty de tokony ho raisina madiodio izany fitakina izany de mbola mamerina ihany anka ny herisetra tao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana satria hitatsika ireny zavatra niseho tany Antananarivo ny fidirana amin'ny enceinte misy ny hôpital tao Befelantanana raha tsy diso anka re anka ny fanaovana herisetra amin'ny mpiasan'ny fahasalamana iverenantsika vetivety ny zava-misy any amin'ny Osakaty amin'izao fotoana izao tsy ekena ny famonoana fisiendrika fitapitaka nambakana ny vahoaka malagasy oroponina ao amin'ny Osakaty efa fantatr'izao ireo mpandraharaha mikasanala ny vahoaka eo amin'ny taniny ka hanairana izy ireo ny rehetra hiara-entana ho fiarovana ny tanindrazana iombonana andao raha antsika ny antsiprian'izay iray amin'ireo nosy mahasarika mpizahatany ao amin'ny komina Nosy-Be any avaratry Madagasikara ny Nosy Sakaty noho ny zavaboary miavaka ananany île paradisiaque, île orchidée hoy ireo mpizahatany mahita ny ankatony natiora ny morontsiraka ireo zava-maniry sy biby samihafa ny sokadranomasina Le tourisme communautaire tegna mety aminay agny fa tsy le tourisme de masse par exemple les hôtels 5 étoiles fa manimba le
université fa maromaro ny fotodrafitrasa vitan'ny mponisakaty hatramin'izay ka hatramin'izao. Par exemple zay zao hoe nagnorigny sekoly zay de les communautés ao an-tanàna fo zay nagnano zay, le dispensaire koa karaha zay, ny bureau fokotany sy ny sisa zegny le fokon'olo ao an-tanàna fa tsy ahitany fanjakagna zay na ina fotodrafitrasa ataonay fa zay vahoaka ao ihany magnano azy. Amizao tena hitany fanjakana mihitsy zay sy les sociétés Green Madaland amin'ny fanjavagna zay taninay tany zay efa velomany ray aman-drenay hatramin'izay ka hatramin'izao efa teo depuis 1820 efa nisy nipetraka zay de navy rô amizao tonga de angalatra ohatr'izao fo tsisy nina tsisy firesana amin'ny vahoaka. Ronja taona mahery nipetrahana tao amin'ny nosy Sakaty tsy mbola nahazo taratasy tany ireo mponina na efa nanao ny dingana rehetra aza na ny lalàna eto an-toerana na ny iraisam-pirenena nefa samy laza ny fanamaintisy molaly sy ny droit coutumier fa tsy izay no eto amin'ny nosy Sakaty. Ny taratasy tsy azo ny fikasanana lalàna ireo amin'ny tany mihamafy na ireo tafiditra anatin'ilay réserve foncière touristique 7 hectares zany na amin'ny tanàna hafa. Ny antsonay zegny mba ajanogno zegny ny fanesorana zay ao zay fa zay sorondreo eo ma andeha ia zahay voalohany indrindra aia ny misy zahay zegny ny asendreo zahay ary akory ataony fahavelomanay raha ifindra eo zay satria fa teo zahay niaigny zay fa teo ohatra zay mbala tankibo zisaka amin'ity androany zay ito aminareo ity zao mbala tsy fampiresaka ny mpanao fanjakagna aminay fokon'olo zay mpanao fanjakagna reo zay tonga de reo miditry fo zay magnano hoe anesitra olo agnano zay tiandreo atao. Misy toetrana fanaovana joro tanymasina fangataham-pitahinam-polony ao amin'ny nosy Sakaty misy lalàna sy zo vohitsakitsaka noho ny fahitana izay no isan'ny antony nanafoanany fanjakana ny fifanarahana tamin'ny orinasa Green Madaland ny taona 2024 ny fanajana io didi-pitondrany io no takin'ny mponina sy ireo mpiaro-ny zon'olombelona toy ny Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Uni des OSC Diana, collectif Tany, SIF, Tafmia Avo, mouvement Russe sy ny maro hafa miray feo mitaky ny fanarahan-dalàna fanajana ireo zon'ny mponina amin'ny nosy Sakaty. Fa mitontsy fandraisana olona ampidirina amponja hiamafy ihany koa ny tolona raha tsy mijanona ny antsojay atao amin'ireo mpiasan'ny fonja ho ny sendika ny mpanjarany fonja na sendika SPAPMA araka ny fanambarany izay nataon'izy ireo tamin'ity andro an'ity raha antsika mikasika izay. Tomboka androany zany mandra-pahazonay ny tanjona zay nitadiavinay dia mitohy ny tsy fandraisana incarcération ary mbola miampy koa le izy déferment zany mijanona daholo aloha mandra-pivahan'ny tolona atsika. Fa manameloka ny herisetra natao tamin'ilay mpisolo vava teny Anosy ny sabotsy lasa teo no lavitra ny mpisolo vava miantso ny tompona andraikitra ihany koa izy ireo hay akalesona amin'ny tantara kampitsahatra ny fanaovana herisetra amin'ny olona mitaky ny zony eto amin'ny firenenandao raha antsika no makasika izay. Tsy afaka ny anginina sy tazapotsiny eo anatrehan'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao isika ka antony itolomana hoy ny mpisolo vava iray nanatevin-darana ny etsika teny Anosy. Zay foana le zavatra misy eto te andra 2028 tsika dia ohatr'izay ihany koa zavatra izy eo. Ahoana tsy ahitanareo an'izao tsy fandraisana andraikitra ataony fitondram-panjakana io. Jereo zavatra ataony zareo collision afaka manao malalaka izy. Jereo reto vao miditra kely eo. Sao ve dia mety hozy izy nareo. Mampieritreritra nareo mpitandro filaminana samy malagasy tsika. Gasy ianao gasy gasy daholo tsika rehetra. Natao manisy io lalàna io, natao hiaro ny vahoaka fa tsy natao hiaro système. Mba mieritreritra rehefa miry malao hoe ora miaramilo mikasika anao io voaro mibasy anao amin'io fa sainao tsy voaro io tikan'izay mba mieritreritinareo gasy tsika samy mba mihevitra amin'ny zavatra ataony tsy mandray andraikitra ianareo kolikoly be vava jerevony eo ampitsarana ao atitany ohatraniny ao be da be ny atitany sarasarantsika vahoaka malagasy tany tokony andeha etivantsika alohantsika izy niadivana le izy nefa rehefa fitondram-panjakana makan'io tany jerevony eo laniera alainy io na tsy manana grosy izy azony io. Tahaka izay nampahany amin'ny fanehoan-kevitra ity mpisolo vava ity nandritra ny fanatevenana ny tolona nataony ity farany izay natosiky ny mpitandro filaminana ka tsy ekeny zany hoy ny eo anivony ho lavitry ny mpisolo vava. Fanehoana nataony antanam-polo ampitoniana tsy nisy opa nataony
na tamin'ireo mpitandro filaminana na tamin'ny mpitondra fanjakana kanefa dia natosika tamin'ny ampinga vy izy bouclier métallique ary tsy nijanona izany fanosehana izany raha tsy tafapetraka tamin'ny tany izany namana izany midera ny fahasahiana nasehon'izany namana izany izahay ataon'ny olavitra ary manameloka tanteraka ny herisetra natao taminy manamafy ny fanambarana nataonay voalohany izahay ny amin'ny tokony anajana ny andinin'ny 10 ao amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay miantoka ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny ny fahalalahana ivory malalaka ary ny fahalalahana mivezivezy maro ireo loha-hevitra no resahany ilay mpiray asa aminay tamin'izany fa singanina manokana ny fanjakan'ny kolikoly eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany sy ny ety amin'ny fitsarana manokana voakasika izany daholo ny sehatrasa-pitsarana rehetra manerana ny nosy isan'izany ny asan'ny mpisolovava manao antsoavy izahay amin'ny tompona andraikitra sy ny olom-pirenena rehetra ny amin'ny tokony anamafisana marina ny ady amin'ny kolikoly ety anivon'ny fitsarana izay manda farany tokony hiaro ny isam-batan'olona ny fiarahamonina ary ny sehampiariana manarak'izay midery izahay ary manohana ireo mpisolovava milatsaka ny sitrapo miaro mahimaimpona ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra nanamafy ny olavitra ny mpisolovava teto ny amin'ny fampitsarana ny fampiasan-kery diso tafahoatra tokony hayakalesona amin'ny tantara isika ka atadidy fa arakaraky ny fampiasana hery tafahoatra no mampitombo ny mpanao fihetsiketsehana hoy izy ireo isan'ny vaovao milatsaka ihany koa amin'ny zao arivo zao général de division Zavy Sambo Rufin Fortuna aloha zany zao no voatendry ao premier ministre lehibe ny gouvernemanta eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ho hitantsika izay raha ampiova ny tolona ataon'ny tanora sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fa manomboka mafana ihany koa ny toedrarao vangaindrano androany amin'ny takany famoahana ny solombavam-bahoaka mahavita raha Silvestre sy ny fametra-pialany Andrajoelina ireo mponina nisy ny voasambotra ary nisy ny fanapoahana bomba mandatsa dranomaso tany amin'ny toerana dora antsika ny fanampanazavana. Fangasika zasha nangatako vagnivoany i député mahavita raha efa nomena taratasy izy tamezoma igny inanomboasika anazy 48 heures da mbola hotoizasika avao koa zasy ity etolonosika ty raha sy député mahavita raha Silvestre gnavy eo mbola hitologny isika mbola hotolonosika io aminao Andry Rajoely io angatany vahoaka io mba tokony ho tanteranao da vita agnadisika. Manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nanao antso fiaraha-mivavaka izay iombonan'ireo mpitandrina rehetra eo anivon'ny fiangonana FJKM ihany koa ireo solitena mpitandrina androany izay ho tanterahana rampitso eny amin'ny FJKM faly arivo Ambanidia manomboka amin'ny 7 ora maraina. Hodiniana izy ireo anatin'izay ihany koa ny anjara andraikitra mpitandrina manoloana ny toedra raha-pirenena ka tanjona ny ahitana vahaolana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Andoarantsika ny fanampanazavana. Faly arivo Ambanidia no anatanterahana fanompom-pivavahana iatsona ny tandrina FJKM rehetra izay afaka mamaly zany antso zany ka amin'ny 7 ora ny fanombohan'ny fotoana. Nahoana moa efa nisy ny antso izay nataon'ny ray aman-dreny ara-panahy eo anivon'ny FFKM ny birao fohy be FJKM ny tsy maintsy hitondranam-bavaka ny firenena mba hahatongavatsika amin'ny fitoniana ary mba hahatongavatsika amin'ny sehatra anankiray mba hitadiavana vahaolana ho amin'izao raha mahazo ny firenena izao satria tena efa tokony mbaravaratsika ny loza ka everinay fa manana adidy sy andraikitra mampitondra fivavahana ny hitodika amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra ny filaminana fa tsy Andriamanitra ny fikorotanana dia tsara tsika raha mitodika amin'izany ravana ary indrindra everina fa lohalarana amin'izany ny mpitondra fivavahana.
dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitondray ary tomboky lasy tombo vavy veloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.